fetra zay hoanjarany rehetra fa olevona ny tany sy ny oteo aminy izao no tsarindrindra anatonanao ny tompo fantomotra ny andro iverenany indray akireo zanakato mba ody any aminy ombarenao ve lay feritompo miantso mody arelainany izao anekambolati omiverena mody ombarenao ve lay feritompo miantso mody arelainany izao anekambolati omiverena mody izao anekambolati omiverena mody izao anekambolati
Miarabantsika rehetra indray androany arivo tonga amin'ny fotoana fianarana sy fandinihana ary fianona ny ten'Andriamanitra. Miaraba amin'ny fomba manokana ireo vahiny izay tonga androany arivo, indrindra indrindra ireo izay vao androany izay vao tonga. Andro fahaenina sady androany ry havana malala isany, mandeha dia mandeha ny fotoana ary hita fa tena nahafinaritra mihitsy ny fiarahantsika teto amin'ity toerana ity isakariva tahaka izao. Alohan'ny hanombohantsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra dia hanondrika ny lohantsika hivavaka indray isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, lehibe ny nahatrao, ny anaranao, ny herinao. Ary noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindramponao irery ihany no ahatongavanay eto amin'ity toerana ity indray amin'izao hariva izao misaotra anao izahay noho ny hery-tanjaka ary fahasalamana izay nomenao anay. Ary mangataka izay ho amin'ity hariva ity, ho an'ireo namanay, ho an'ireo mambra ny fianakavianay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, na mety ao anatin'ny olana maro samihafa, vato misakana. Ianao Tompo no hanintsitra ny tananao, ary ianao no hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'izy ireny tsiraray avy, ary izay hataonao dia hanomezam-boninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ity hariva ity raha hanokatra ny teninao izahay ary handalina izany dia mangataka anao mba ho anivinay amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny fananao masina. Aoka Tompo mba hanafina ity mpanomponao ity ho ambadiky ny azo fijaliana ianao, ka ny vahoakanao izay tonga eto hiaino izany teninao izany dia tsy hahita fa tsy Kristy, ary izy ireo dia ho afaka hanatona azy eo an-tongotry ny azo fijaliana. Handray azo mpamonjy ny tenany manokana, misaotra mandrakariva noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lazaiko aminao marina tokoa, anio ano milaza aminao fa ireto zavatra ireto no tokony ho ataonao, ary ireto zavatra iretsy tsy tokony havelanao. Izay le hoe ireroana. Teny malagasy, tena pur sang ozy zareo avy any aminay ihany. Ireto zavatra ireto tokony ataonao, fa ireto zavatra ireto izay efa nataonao dia tsy tokony havelanao. Izany teny izany ry havana dia nivantana tamin'ny fariseo, izay natsoin'i Jesosy manao hoe tsara velatsia. Io ary sarin'ny fariseo. Ry zareo dia manana fomba fitafy tahaka an'izao. Misy ery ambony handriny ery ilay antsoin'jareo hoe filactère. Misy boaty kely lohany ao. Ao anatin'io boaty kely io dia misy portion na apahan'ny ten'Andriamanitra. Anisan'izany ohatra ny amin'ny Deutéronomie toko fahaenina, ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Andreo hoe Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra iray ihany. Tokana. Tsy tokony an'Andriamanitra hafa ianao fa izy ihany. Amin'ity karazana salotra ity eo ambonin'ny fitafiana izany, araka ny voalazan'ny testamenta taloha ao amin'ny nomery, dia hoe tokony asiana somotra viavy na frange ny akanjon'ny zanak'Israely, ary dia nataon'zareo arabaky teny tokoa izany frange izany. Hitanareo izany ity sy ity eo amin'ny zoron'akanjony eo, frange. Ary amin'iny frange iny dia misy kofehy izay normalement miloko manga. Hitanareo mikiraviravy eo izy, misy efatra izy, tian'iray, tian'ankiray, tian'ankiray, anankiray takona ao ambadika ao, amin'ny zorony efatra amin'ny fitafiany. Ary eny ampelantanany ny soratra masina, satria mpahay soratra masina izy ireo. Ary milaza ny amin'ny hevitry ny soratra masina amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary zavatra tsara izany, satria izy no manondro ny olona ny lalan'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra. Tataka an'izao izany fariseo tamin'ny andron'i Jesosy izany, izay nilazany manao hoe loza nareo, fampiatsara velatsianareo.
amin'ny endrika manahoana ilay fitsaram-bilatsy. Mando ny fahafolony solila sy ny aneta sy ny komema ianareo. Komema. Teny gasy be tokoa zany a. Fa le izy amin'ny atsitoriany tokoa ka dia zavatra kely bitika aza. Dia atao inona? Andoavanareo nenina ny ampafolony. Nefa navelanareo Jesosy zay lehibe ao amin'ny lalàna. Zavatra manana lanja kokoa. Dia ino zany? Ny rariny, ny famindram-po, ny finoana. Jesosy tsy milaza manao hoe ity zava-dehibe ny rariny, ny famindram-po sy ny finoana ka tsy misy dikany. Ny fandoavana ny ampafolony zavatra hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Hoy izy manao hoe ireto tokony nataonareo. Inona moa zany reto zany? Ny rariny, famindram-po ary ny finoana. Nefa hoy Jesosy tsy tokony havelanareo ireroana. Inona le ireroana? Fandoavana ny ampafolony sy ny fanatitra. Ireto tokony nataonareo fa tsy tokony havelanareo ireroana. Indray andro Jesosy dia nakany amin'ny tempoly ary nahita olona mpivavaka rehefa tonga ao amin'izany toerana fiderana an'Andriamanitra izany. Ary dia manao fanoharana izy ao amin'ny Luka toko 7:20 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 8:10. Fanoharana momba ny fariseo izay ny tempoly no bazin-drareo ampianarany ny soratra masina. Fa dia tonga tao amin'ny tempoly koa ny mpamory hetra izay natsoin'ny Jiosy mpiarabelona aminy manao hoe mpanota. Noho ny antony izay ho hitantsika rehefa avy eo. Dia hoy Jesosy manao hoe misy olona izay mihevitra fa manana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra tsara noho ny hafa rehetra ka mamingavinga ny hafa. Ary dia nilaza ny amin'ny fariseo izy izay nivavaka tamin'Andriamanitra. Iza dia tsy mijangajanga. Iza dia mandeha mivavaka amin'ny fotoana rehetra, amin'ny andro sabata sy amin'ny fotoana hafa ny fandrom-pivavahana. Iza dia mandoa ny solela sy ny komema sy ny zavatra madinika rehetra sy ny zavatra lehibe rehetra. Izaho dia olo marina tsy tahaka an'io mpamory hetra io. Ary nitondroy mihitsy ilay mpamory hetra. Tsy tahaka an'io mpamory hetra io. Hoy Jesosy nanohy ny fanoharana izay nataony. Ilay mpamory hetra dia nijoro ary tsy sany sehoseho akory fa nakao amin'ny takotako natao araka ny tazantsika teto. Dia hoy ilay mpamory hetra tamin'ny vavaka izay nataony tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mamelany heloko fampanota aho. Amen. Dia hoy Jesosy ry havana, namarana ny fanoharana. Conclusion. Ilay mpamory hetra nidina nakany an-tranony voadio sy voavela heloko. Ry havana malala isany, hitan'Andriamanitra ny toetra sy ny toe-tsaintsika rehefa mandeha miseho anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy azontsika fitana amin'ny fisehoana ivelan'Andriamanitra. Na dia manao filakitera aritsika, na dia manao somotra aviavy aritsika, na dia misy kofemanga aza ny fitafitsika, na dia mitondra ny ampafolony sy ny fanatitra, na dia milanja an'ity boky mainty aritsika sy ny firana sy ny sisa, iseho fa izany tokoa zanak'Andriamanitra tonga ao am-piangonana. Kanefa tonga mba hamingavinga ny hafa, fa tsy araka ny fisaina sy ny toe-tsaina sy ny inona moa zany ny zavatra andrasana amin'ny olona dia ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanota avokoa isika rehetra ary tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra isika hitady an'Andriamanitra mba hahazo ny famindrampon'Andriamanitra, hahazo ny famelan-keloka noho ny fahotana izay nataontsika taminy. Ilay mpamory hetra nidina nakany an-tranony voadio sy voavela heloka hoy Kristy. Izany mpamory hetra izany ange
ka natao tsinitsinina tamin'ny andron' Jesosy ry havana malala isany. Ary zavatra mahafinaritra dia zao, rehefa niantso ny mpianatra ny apôstôly Jesosy dia mpamory hetra ny raika amin'izy ireo faravaratsiny, i Matio. Ary io Matio io no nanoratra ny iray amin'ny filazantsara nosoratany Matio, mpamory hetra. Ny dikany hoe mpamory hetra amin'ny teny frantsay dia hoe collecteur de taxes, mpamory hetra, izay nataony tsinitsinina tamin'ny andron' Jesosy. Araka ny voalazan'ny tantara, misy andalan-teny anankiray avy amin'ny American Bible Society ity, izay milaza momba ny mpamory hetra fa rehefa tonga Romanina, izay nifehy ny province Joda tamin'izany fotoana izany, dia nitondra tafika mahery mba tsy hikomeny ny vahoaka eo ambany fahefany. Ary ny fomba nafahany fe an'izany tany izay no feheziny zany dia tamin'ny alalan'ny miaramila Romanina aloha izay nampandry ny tany, ary teo ihany koa tamin'ny alalan'ny fandoavan-ketra. Ary reo olona izay tsy nandohetra dia natao hoe mitsomy ianareo, izany mivadika amin'ny fahefan'ny Romanina ianareo. Ary voalazan'ny olona anankiray historianina jiosy antsoina hoe Josephus fa nisy olona anarivony maro mihitsy izay nomboan'ny Romanina tao amin'ny hazo fijaliana satria tsy nety nandohetra izy ireo. Ny tsy fandoavan-ketra dia raisin'ny Romanina ho fikomina aminy. Navesatra ny hetra ry havana, navesatra ny hetra. Andoavan-ketra na ny hanina hohanina sy hanina hovidiana azy. Mitovitoy amin'izao fotoana izao ihany moa zany rehefa makany amin'ny magasin, franc prix, tonga dia efa taxe fozoratra eo. Ny entam-barotra, ny lovana, ny heritage izay novaina tamin'ireo razana fahizany, andoavan-ketra. Ary voalaza fa ny olona mpamboly tany ambanivohitra ny tena nilanjany mavesatra, nijaly mihitsy tamin'izany fandoavana ny hetra zany. Nisy mpanoratra anankiray izay novakiko tsy ela akory zay, laza manao hoe hatramin'ny 300 isan-jato, 300 isan-jato ny fananana sy ny zavatra rehetrarehetra anao dia hetra avokoa ho an'ny Romanina. Ary dia nijaly izy ireo. Ary tamin'izany fotoana zany ary dia efa nisy visa. Za moa zany dia nandoa 60 € nakaty Paris. Ary zany alina ny madamako satria ninazy dia gratuit. Tsy nandoa visa izy. Isaky ny makaty France izy tsy mila tonga dia za manana ny zo-pirenena, ity ny zo-pireneko. Tsy mila visa makaty. Mandeha anao madama, ianao ramose, asehoa ny visa anao. Nandoavako 80 € i visa io. Tamin'izany fotoana zany rehefa mivezivezy ny olona dia manenina mandoa visa. Nataon'ny Romanina hitadiavana vola mba hahafahan'ny Romanina mampitombo, mampitatra ny fanjakana izay nihitatra lavitra tokoa hatrany Eropa, ka hatrany Azia, ka hatrany Afrika Avaratra ry havana malala isany. Mila vola ny fanjakana tamin'izany fotoana izany, tahaka ny amin'izao fotoana izao e. Ary mba hahafahan'ny Romanina manangona ny hetra dia zao nanao kontrata amin'ny olona eo an-toerana izy, locaux. Zao ny karamanao. Mpamory hetra no asanao. Ary misy commission ho anao rehefa betsaka ny hetra izay ampidirinao ao anatin'ny kitapom-bola ny firenena Romanina. Ary ny olona jiosy izay avy eo toerana izay ny kontrakten'ny Romanina hanangona hetra eny dia neverin'ny mpiarabelona aminy ahoana mpamadika. Satria hoy Jiosy manao hoe Andriamanitra irery ihany tokony andoavana ny zavatra tahaka an'itony fa tsy amin'ny Romanina. Ka dia namingavinga ary nanao tsinitsinina an'izy ireny mihitsy izy. Ary ny tena marina ihany koa dia zao, tsy vitany hoe miara-miasa amin'ny firenena mpananiboatra ny mpamory hetra ry havana. Fa rehefa avy izy hanangona ny hetra dia mihoatra noho izay tokony ho takiana amin'ny olona nalaina.
mihoatra no zay tokony omenandromanina nalaina ndikan'izany dia zao ataony eo am-paosy ny ambony ry havana ataony eo am-paosy ny ambony ka tsy mahagaga raha ohatra ka leo ary lonolony tamin'izy ireo ny vahoaka jiosy manao hoe tena mpamadika tokoa ianareo ary tsy vitany hoe mpamadika tokoa fa hoy zao tena tsy jiosy nareo ary tsy tokony hivavaka koa reny amin'ny tempolinareo satria izany vanareo ary tsy mahagaga raha ohatra ka nanao fanoharany Jesosy momba ny mpamory hetra ary tsy mahagaga raha ohatra ka tezitra ny jiosy mahita an' Jesosy niaraka ary niaraka ny sakafo tamin'ny mpamory hetra amin'ny Luka 5:5 ka hatramin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30 io dia nahita an' Jesosy niarany sakafo tamin'ny mpamory hetra ny fariseo ary ozy manao hoe jereo fa miaraka amin'ny mpamory hetra izy avec le collecteur de taxes dia miara misakafo amin'ny mpamory hetra izy ary tiako tsimpihinareo hoe miaraka misakafo amin'ny mpamory hetra ary dia tsy vitany hoe mpamory hetra ozy izy fa mpamory hetra sy mpanota izany hoe mpamory hetra égale mpanota araka le tany ambolohany hoe mpiatsara velatsy zareo madio anatrehan'Andriamanitra tsy mpanota fa ny mpamory hetra no mpanota eo anatrehan'Andriamanitra hoy isika manao hoe tsy mpiona hoe miara misakafo amin'ny mpamory hetra satria ny fariseo rehefa asainao hisakafo izy dia manontany tena aloha izy voalohany indrindra hoe izy ty olona ty tsy hoany amin'ny jentilisa mihitsy aloha ny fariseo rehefa nasainy jentilisa hisakafo jamais de la vie fa any amin'ny jiosy izy mandeha misakafo ary na any amin'ny jiosy azy izy no mandeha misakafo dia tsy maintsy miassure zavatra vitsivitsy na maromaro izy alohan'ny erahany misakafo amin'izany mpiarabelona jiosy izany satria zava-dehibe miditra eto amin'ity ilay hoe fahadiovana na pureté satria raha maloto izy dia tsy afaka makany amin'ny tempoly hidiran'Andriamanitra tsy hoe maloto resaka hygienika izy ty ry havana malala izany fa maloto ara-tsérémonie mba ahafahana midera an'Andriamanitra any amin'ny tempoly ary nilaza raha ny fariseo sasany fa ny fahaltona izay mahazo ny olona anankiray any Galilia dia miaffecte ny fahadiovan'ny tempoly any Jerosalema ka na any Galilia ary ianao dia tokony maintenir zany mitazona ny enina le hoe état de pureté mba hadio mandrakariva ao anatrehan'Andriamanitra mba tsy ho affecte ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny tempoly any Jerosalema satria raha maloto tratra ny famevatevana ny tempoly any Jerosalema dia ho avy Andriamanitra ho tezitra amin'ny vahoakany dia ho rava ny tempolin'i Jerosalema ary rehefa rava ny tempolin'i Jerosalema dia fonatreo ny mahajiosy azy ka natao zany ny fomba rehetra hitazonana ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny tempoly tany Jerosalema ka mila madio ara-tseremonialy izy ireo amin'ny maraina dia efa tsy maintsy miroboka misitrika ao anaty rano atondra hoe mikve dobo io na piscine ao an-tranony ao na ny ivelany any fa rehefa misy rano misitrika ao izy dia rehefa mandeha ny an-dalana izy dia manao zay tsy hikasihan'ny olona azy satria mety olona maloto ny olona iny mety olona nikiasika fatin-javatra iny na fatin'olona mety boky ny olona iny mety vehivavy ao anatin'ny fadimbolana iny ary dia maloto le ramatoa ka raha mikiasika azy le ramatoa dia lasa maloto izy dia tsy afaka makany amin'ny tempoly ry havana maloto ara-toaly no ilazany azy tsy maintsy miavaka amin'ny olona izy izany tsy maintsy mitana ny distance izy ny hoe parasy moa zany dia teny fototra ary nadika amin'ny hoe miavaka na hoe misaraka ny fariseo dia azo adika raha-baka teny hoe mpisaraka amin'iny mpisaraka amin'ny olona tsy nitambatambatra amin'ny olona ary nisy tamin'izy ireo aza mampaneny lakilosy
rehefa ho eny an-tsena na an-dalambe manao hoe miatanareo fa mandalo nga fariseo. So dia voalotony ny alotonareo izy. Ary ny farany alohan'ny isakafoanany miaraka amin'ny jiosy mpiarabelona aminy dia tsy maintsy misasa tanana izy. Ary voalaza ao amin'ny soratra iry zareo fa rano farafaratsiny atsasaky ny tody no anasana tanana. Ditanareo fa tsy resaka hygiène mihitsy le izy, fa ino? Resaka cérémonial, rituel le izy. Ary ny fariseo dia nahita ny mpianatra Jesosy azy namakivaky ny sa ary dia naka varim-bazaha ary dia nitsoka dia ninona dia ny fariseo fa nahoana ny mpianatra ao manino no mihinana kanefa tsy nanasa tanana. Satria ny tanana mety naloto mikasika zavatra maloto-tany dia iny fahalotony tany izay miakany amin'ny zavatra hohanina mitondra ny mofo amin'ny vava lasa maloto ny tena ray manontolo. Tsy maintsy misasa tanana alohan'ny isakafoanana. Dia tsy mahagaga raha io ny fariseo tamin'ny Jesosy manao hoe nahoana ianao ny miara misakafo amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Zavatra ray izay resaka fahadiovan'izay. Pureté rituelle cérémonielle ozy. Dia misy ihany koa ty faharoa ty. Tsy maintsy efa nanalana ny ampahafolony ny sakafo izay arosinao eo. Raha mandroso pomme de terre ianao dia adin'ny fariseo mihitsy efa nalova ny ampahafolony ty pomme de terre ty. Ny sira ao anaty sakafo ao zay ve riavana malalisany? Antin'ny fariseo efa nalohanao ve ny ampahafolony ty sira atao anaty sakafo ty? Ity rano nandrahoanao ny sakafo ty efa nalonao ve ny ampahafolony io rano io? Misy na bokin-drareo izy manao hoe nisy fitsipika ankapobeny nataon'izy ireo mikasika ny ampahafolony. Na inona zavatra natao sakafo, na inona zavatra natao sakafo dia tsy maintsy nanina na nesorana ny ampahafolony melo zany. Aza manasa fariseo nareo raha tsy nahazo antoka fa nesorana ny ampahafolony. Satria ho lasa mivoaka izy ka ilaza manao hoe ary ianao zany nge manao tsinitsinina anay fa nga tsy fantatrao fa olona tahaka an'izao zahay. Io le fariseo petsara velatsy. Mandoa ny ampahafolony komema sy ny solela sy ny karazana. Kanefa nanadino ny zava-dehibe dia ny famondram-po sy ny rarina sy ny finoana. Ireto tokony nataonareo, tsy tokony ho adinonareo ireroana. Le rarina, ny famondram-po, ny finoana. Tsy tokony adinonareo ireroana. Iretsy dia ny ampahafolony zavatra rehetra. Iry ao ny fanambarana mahafaobe. Milaza fitantanana mahafaobe. Ny fiainana ray manontolo tafiditra ao anatin'io tenin' Jesosy io. Hatramin'ny rariny sy ny famondram-po sy ny adidy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny famerenana izay an'Andriamanitra. Ny fitantanana kristianina dia miseho amin'ireo lafiny efatra farafaratsiny na dimy. Ny vatana, ny fahaizana mampahalalana, ny fotoana, ny fananana materiel zananantsika. Dia azo ampiana ihany koa ny fikajiana ny tontolo ny ainana misy atsika. Ao amin'ny salamo 420 ny voalohany dia voalaza ny mpanao salamo fa an'Andriamanitra ny tany sy ny rehetra ao aminy. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary indrindra Korintiana 1:1-9 dia Paul manao hoe tepolony fanahy masina ny tenanareo. An'Andriamanitra ianareo. Ka ny zavatra rehetra zany ho isika manao hoe mahafaobe le fitantanana, le fiainana kristianina. Ny zavatra rehetra ny momba antsika dia an'Andriamanitra avokoa. Iresaka momba ny fitantanana amin'ny vatana isika. Ao amin'ny Korintiana 1:9-7 io dia mivaky toy izao izay voambarany Paoly. Hoy izy manao hoe ahoanary, moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolony fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra.
fa tsy tompony tenanareo ianareo. Tsy tompony tenanareo ianareo. Ny 120. Olom-bo vidy ianareo. Vidiny Kristy tamin'irany araka ny lesitsika malariva sy ny talohan'izay. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tepolo fanamasina ny tenanareo fa tsy anareo. Romana 12:20 ka ny 1 voalohany sy ny faharoa dia Paoly manao hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitraka-Andriamanitra. Dia fanompoam-panahina, fanompoam-pavahana izay tokony ataonareo zany. Tahaka ny fanatitra tsy misy clé manentina tany amin'ny tempolo fahizany dia atolory an'Andriamanitra ny teninareo satria azy. Dikan'izany dia zao, mila mitandrina antsika amin'izay zavatra ampidirintsika ao amin'ny vatantsika. Mila mitandrina antsika satria tsy atsika io ry havana malalaisana. Ary Andriamanitra dia nilaza manao izay zavatra tsy tokony hiditra ao amin'ny vatantsika, ary milaza ihany koa Andriamanitra, izay le pozitif, izay manao hoe izao zavatra no tokony hiditra ao amin'ny vatanareo. Iresaka momba an'izany tsika namafy an'izany aoriana kely. Fa ny ohatra raisitsika eto izay miditra ao amin'ny vatantsika dia ny sigara ohatra. Ny foana sigara. Ary zavatra tsy mahagaga zany, ten'Andriamanitra ange mahalala ny zavatra rehetra. Ary voaporofo ny siansa amin'izao fotoana izao fa marina ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Satria hita fa manimba ny voana sigara ry havana. Zany ve? Mahita ny iray aman-dreny pastor Elion eto izay nitondra famelabelarana momba ny plan de 5 jours tamin'izany fotoana zany. Asa mbola mitoy ireny pasteur amin'izao fotoana izao. Izay anambarana fa tena manimba ny foana sigara. Ary na ny gouvernement ara dia mahatsapa an'izay ka asindrareo amin'ny fonina sigara. Asana za moa tsy mpifoka sigara. Dia misy soratra mihitsy manao hoe loza ho anao ny foana anti-sigara ty. Ary nandreny dia asindrareo sarina cancer na havoka izao hoe eo kanefa dia mbola foana ihany. Ary na ny mpifoka pasifa ary dia tratra ny zavatozany sigara ry havana malalaisana. Na tsy mifoka sigara ianao fa misy olona anankiray mifoka sigara dia tratrany iny ihany koa ianao. Ny fisotroana zava-pisotro mahamamo. Fisotroana zava-pisotro mahamamo. Fety zao ny andro. Na dia hoe fetin'ny Pasika aza. Any Madagasikara dia milaza mihitsy ny gouvernement manao hoe manomboka amin'izao ora ka hatramin'izao ora dia tsy tokony hisokatra ny fivarotana zava-mahamamo. Ary ny ankeza izay mbola tsy ampitaona dia tsy tokony hividy zava-pisotro mahamamo. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:4 ry havana dia milaza hoe ny mpimamo. Maninona hoy ny mpimamo? Tsy maninona? Tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary miverina any Apokalipsy io teny io. Ny mpimamo tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Eto dia misy sary. Eo amin'ny ankavia. Inona ny hitanareo amin'ny ankavia? Inona io? Tady. Fiantonana io. Ireo olona mpamono tena dia mampiasa ny matetika ry havana. Dia inona zany nahantona amin'iny tady iny? Le sigara. Ny tiany eo ambara dia zao izay mifoka sigara dia maninona? Manantona ny tenana. Mamono tena. Inona ny eo amin'ny ankavanana? Maneho amintsika ny vokatry ny fisotroana zava-pisotro mahamamo. Eo ny cirrhose des foies. Eo ny cancer any amin'ny tenany. Ao ny fahavoazana any amin'ny atidohany. Sy ny sisa mazava ny ten'Andriamanitra. Aoka tsy ho ampidirina ao amin'ny vatantsika ireny zavatra ireny satria manimba ny tempolin'Andriamanitra izay ny tenantsika. Ny manaraka dia fitantanana fahaizana na fahalalana. Fitantanana fahaizana fahalalana. Nanome an'io ohatra indray Jesosy na fanoharana ao Matthieu 5:20 ka ny 4:40 ka hatramin'ny 7. Laza izy manao hoe ilay mpanjaka dia nandeha lavitra alohan'ny andehanany dia nanome talenta amin'ireo mpanompo ny telo araka izay fahafahany manao azy. Araka izay sahaza azy. Dia ny ray nomeny 5, dia ny ray nomeny anankiroa, dia ny ray nomeny anankiray. Dia izy manao hoe ampitomboy ny talenta, ny fahaiza-manao, ny fahafaha-manao izay nomeko anareo. Fa hiverina aho ka hitaky an'ireo talenta ireo. Dia lasa izy.
dia lasa le nanana 5 nivarotra dia nahazo tompony 5 hafa. Le anankiroa takan'izany. Fa ilay tsy nahazo afa-tsy anankiray dia lasa nandevina ny talenta izay nomena azy. Ka rehefa tonga ny tompony dia nitaky tamin'izy ireo ataovy amin'izay aran-draporo. Ary dia samy nanambara teny roa voalohany, na 5 dia lasa 10, na anankiroa dia lasa 4. Dia tonga ilay farany nanao hoe hita fa olona ratsy fanahy ianao, mijinja amin'izay tsy nahafafinao ianao, ka dia lasa aho satria natahotra anao dia nalefiky ny talenta izay nomenao anahy. Indrony ianao. Dia ny tompony manao hoe alaivy ny talenta iny dia omeo an'ilay nanana folo, satria izay manana be dia mbola ampitomboina betsaka koa efa azy. Fa ity anankiray izay tsy nampiasa izay ny talenta nomena azy ity, izay tsy nitantana an'izany araka ny tokony ho izy, raisy dia azerao any ivelany any, fa any misy ny fikitro nefa. Andriamanitra ry havana no nanome antsika an'ireny talenta fahalalàn'ireny. Ary andrasan'Andriamanitra ny ampitombotsika azy ho voninahitr'Andriamanitra ireroana. Zava-dehibe izany. Ny manaraka dia fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny 420 ora. Na mahantra na malahelo dia 420 ora ny fotoana ananany. 420. Tsy misy olona manam-pahaizana le rangainy ka 520 ora isan'andro ny anazy ny fotoanany. Ary olona avy any ambanivohitra iny ka ny anazy 320 ora. Mitovy daholo 420 ora ho an'ny rehetrarehetra ry havana. Eo Andriamanitra hoe takina nge ny fampiasanareo an'ireny fotoana ireny. Ao amin'ny Kolosiana 3:20 na inona taonareo dia ataovy amin'ny foza izy. Izany hoe ataovy amin'ny pahendrena ny fitantanana ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika. Amin'ny Efesiana 5:15-20 i Paul dia milaza manao hoe araroto ny andro na ny fotoana anaovan-tsofo fa miaratsy izao fiainana izao. Aoka ny sono atao, aoka tsy ho verivery fona ny fotoana, satria zava-tsono mivoaka amin'izany, ary Andriamanitra hitaky antsika hoe inona na hoe nanahoana nampiasantsika an'izany fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika izany. Mpitantana fotoana isika. Ary maleriva dia niresaka ny amin'ny sabatany Jehovah isika. Fotoana nge izany sabaty izany, ny 420 ora izay manomboka ny zoma hariva maty masoandro ka hatramin'ny sabotsy hariva maty masoandro dia an'Andriamanitra masina voatokana ho an'i Jehovah. Hoy Andriamanitra hoe inona no nampiasanao azy. Fa taiza ianao tamin'io fotoana io? Andriamanitra manao hoe aza miasa ianao. Ny enin'andro anao. Fa ny andro fahafito dia an'i Jehovah Andriamanitra ao. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anao an'i Jehovah ny andro fahafito na ny sabatan'i Jehovah. Ny fitantanana ny fananana materialy. Ao amin'ny Deutéronomie 9:9-10 dia hoy misesy tamin'ny zanak'Israely mampita ny hafatra avy amin'Andriamanitra fotsiny izy. Tsarovy Jehovah Andriamanitra ao. Fa izy nanina hozy izy? Nanome anao hery, havory, harena. Ary marina izany. Ary mety hisy milaza manao hoe za na ohatra ka eo am-pandriana fotsiny aza dia afaka mahavory harena. Ny internet amin'izao fotoana izao en ligne dia efa afaka miasa ny olona ry havana malala izany. Fa iza ny nanome fahasalamana anao ahafahanao miasa en ligne? Ianao ve? Tsarovy Jehovah Andriamanitra ao. Fa noho ny aminy ahafahanao manao an'ireny zavatra ireny. Ary mba ahafahan'Andriamanitra mampatsiahy antsika fa izy ny tompo sy ny havian'ny zavatra rehetra, resaka fananana ity dia mitaky ny ampahafolony amin'izay nomeny antsika Andriamanitra. Ary tsy vita ny ampahafolony ihany fa ny fanatitra an-tsitrapo ihany koa. Ny ampahafolony dia ny ampahafolony. 10e, ny fanatitra dia an-tsitrapo araka izay fitahiana noraisinao tamin'Andriamanitra fankasitrahana sy fisaorana azy. Io ampahafolony io dia hita amin'ny soratra masina eo. Tahaka ny sabata eo Andriamanitra hoe any sabata. Dia io koa Andriamanitra hoe any ampahafolony.
Mamaky ianareo amin'ny Levitikos toko fahafito amby roapolo ka ny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny roa amby telopolo. Dia mamaky isika malaky toko fahatelo ka ny andiny fahafolo. Jehova dia milaza mane masina ny ampahafolony entonareo ao amin'ny trano firaketana ny ampahafolony. Testamenta taloha dia manome ohatra ny Abrahama ao amin'ny Genesis toko 7:10. Izay nanome ny ampahafolony ho an'ny Melkizedeka sady mpanjaka no mpisoron'Andriamanitra tany Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Talohan'ny jiosy tao amin'ny tendrombohitra Sinay nanomezana ny lalàna azy ireo, efa nisy zany famerenana ny ampahafolony zany. I Jakoba dia namerina ny ampahafolon'Andriamanitra. Ary ao Matthieu toko fahatelo amby roapolo ka ny andiny fahatelo amby roapolo vakitsika tany am-boalohany. Tsy tokony ho havelanareo ireroana, ary tokony nataonareo ty. Izany hoe ianareo dia tokony mipratike ny famindrampo sy ny rariny sy ny finoana, fa tokony ihany koa amerina ny ampahafolony amin'Andriamanitra. Ty Jesosy ambara dia izao, indrindra ho an'ireo olona izay milaza manao hoe sistema tamin'ny testamenta taloha sy ho an'ny jiosy zany, fa tsy ho an'ny fiangonan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. I Jesosy no milaza fa tokony hamerina ny ampahafolony amin'Andriamanitra isika. Fa atao inona ny ampahafolony? Ao amin'ny Levitikos toko fahafito amby roapolo ka ny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo dia milaza manao hoe natao an'ny Levita sy ny mpisorona izay niasa tao amin'ny tempolo amin'ny fampivavahana, mikarakara ny ara-panahy ny vahoakan'Andriamanitra ary mikarakara ny fiangonan'Andriamanitra na ny tempolon'Andriamanitra, izany ampahafolony zany. Tsy nomena tany izy ireo, tsy afaka niasa izy ireo akoatra ny asa fampivavahana sy fisoronana tao amin'ny tempolo. Izay mpanompon'Andriamanitra moa dia ao anatin'izany. Izaho dia tsy afaka manao business hivarotra tomobile ohatra, satria natokana ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mpampianatra ary no asako amin'izao fotoana izao. Saingy tafiditra ao anatin'ity sokajy ity. Dia tahaka an'izany tamin'ny andro ny zanak'Israely. I Paoly dia malamafy amin'ny Korintiana voalohany toko fahasivy ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Izay manompo amin'ny zavatra masina, misy enina dinao, dia mihinana ny zavatry ny tempoly. Azafady indrindra. Izay mitory filazantsara dia hazo fivelomana amin'inona hozy izy? Amin'ny filazantsara. Natao ho an'ny mpitory ny filazantsara, ho an'ny mpitoron'Andriamanitra izay miandraikitra an'izany ho asany ny ampahafolony izay asan'Andriamanitra etintsika ao amin'ny trano firaketana. Masina ho an'i Jehova ny ampahafolony. Hoy ny voalazan'ny Malaky toko fahatelo ka ny andiny fahafolo. Dia miseho indray ity sary ity. Ny sabata ho isika dia an'Andriamanitra. Masina ho an'i Jehova. Sabata ny Jehova Andriamanitra ho ny andro fahafito. Io zany no andro ny tompo. Dia nampiana ihany koa ny ampahafolony eto ambany eto. Misy anankifolo reo ero reo. Ny sivy anao. Tsy mazava be ve ry havana? Sivy io. Dia ny fahafolo an'iza? An Jehova. Ary zay ny maha ampahafolony azy. Masina ho an Jehova. Hoy ny voalazan'ny Malaky toko fahatelo ka ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahafolo. Ny ampifanatitra ny sitrapo, raha mamaky ianareo ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ka ny andiny fahaefatra ambin'ny folo, dia manambara ny mpanompon'Andriamanitra hoe avy aminao ihany zany, avy taminy ianao ihany no hanomezanay anao, no hamerenanay aminao. An'Andriamanitra ingeny zavatra rehetra. Hoy tsika tamin'ny voalohany. Zay ny prinsipy. Dia avy amin'iny an'Andriamanitra izay nomeny antsika iny no hanomezantsika an'Andriamanitra. Tsy atsika iny, an'Andriamanitra iny. Zay ny misaotra an'Andriamanitra. Fa ny ray ampahafolony ihany no takian'Andriamanitra hiverina aminy. Fa raha hoy Andriamanitra hoe ny roa ampahafolony, dia betsaka riavana ny kitrin'androny. Raha hoy Andriamanitra hoe ny sivy ampahafolony n'Andriamanitra, dia izaho milaza aminareo fa tsisy olona hijany eto angamba androany hariva. Izaho milaza aminareo fa misy fanandramana nataon'ny olona. Tsy ray ampahafolony, tsy roa ampahafolony, tsy telo ampahafolony, fa hatramin'ny sivy ampahafolony averiny amin'Andriamanitra. Ary arakaraky ny habetsahany averiny amin'Andriamanitra ny mampitombony enina.
ny fitahian'Andriamanitra amin'ilay olona satria nampanantena fitahian'Andriamanitra ho an'ireo izay mahatoky azy. Ao amin'ny Exodosy toko fa 9:30 faharoa ka hatramin'ny 17 tamin'ny fotoana izay nanaovana ny tempoly. Tsy tempoly moa zany fa ny tabernakely manomboka tany amin'ny tany anefitra mantsy ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Dia nasaina nitondra fanatitra ny sitrapony vahoaka an'Andriamanitra. Ary dia avy izy ireo nilahatra hitondra ho fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fitahian'Andriamanitra. Ary ny mpanompon'Andriamanitra izay nandraikitra dia nilaza mihitsy manao efa be dia be, efa mihoatra no tokony ilaina ka aoka rehatsahatra, aoka ajanona. Raha ny vahoaka an'Andriamanitra no mahatsapa ry havana, fa zava-dehibe ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Dia hisy filazana mihitsy manao aoka izay, aoka atsahatra. Ary izaho misotro n'Andriamanitra ho an'ny rahalasana vavy eto amin'ny fiangonana malagasy eto Paris fa tena tanteraka arabaky teny ity ry havana. Hitako mihitsy fa tena mihoatra noho izay ilaina. Ary efa mahita ny fiaraha-misakafo sy ny sosialisma. Io zany ny fiantsona azy solidarité sy ny sisa eto an-tokotany eto. Dia hoe manao hoe tena ny Exodosy toko fa 9:30 faharoa mihitsy ty. Rehefa ifarana ny conférence amin'ny zoma hariva dia sabotsy hariva zany tsy misy tsony. Angambo zaho zatra hoe tsy amin'ny vavahady ny tazany hoe aiza moa zany izao. Tena tanteraka arabaky teny ry havana. Rehefa ny vahoaka an'Andriamanitra ny mahatsapa an'izay zavatra izay. Satria fitahiana avy amin'Andriamanitra zany. Jereo tsara ange ty hoe fitahiana na oziny ty ao Malaky toko 7:9-9 ka hatramin'ny 9-10. Ahoana hoy izy? Androba an'Andriamanitra va ny olona? Mandroba ahy ianareo? Io moa zany mandroba zany amin'ny teny malagasy. Mivôle zany. Hangalatra an'Andriamanitra va ny olona no hangalatra anareo? Nefa ho ianareo, amin'inona moa no hangalarana ianao? Dia mamaly Jehovah, amin'inona? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Izany hoe ny tian'Andriamanitra ho lazainy zany rehefa izany, izay tsy mamerina ny ampahafolo sy ny fanatitra dia inona avokoa? Mpangalatra. Ary amin'ny Apokalipsy 2:20 dia milaza manao ny mpangalatra sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. 9:7 voaozina amin'ny ozina ianareo, voaozina fitahiana sa ozina ny tadiavintsika ry havana. Nefa izao ny robainareo dia izao ianareo izao. 9:10 entinareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny firaketako mba hasikana ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro. Raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ampy ho anareo. Tsara be nge zany teny fikasana, teny fampanantenana zany ry havana malalesany. Voan'Andriamanitra nina hoe ny varavaran'ny lanitra dia inona no arotsany? Fitahiana. Ary manao ilay fitahiana? Manana ampy ny ampy. Ina ny fanazavana ambony mihoatra noho izany fanazavana zany ry havana. Tsy efa mazava be ve zany? Ny fitahiana fa tsy ozina no azon'ny olona izay mamerina amin'Andriamanitra ny ampafolony sy ny fanatitra, nampanantena Andriamanitra. Ny fitahiana dia ho an'ny tena manokana, ho anao manokana. Ary fifandraisanao amin'Andriamanitra ange zava-dehibe eo. Andriamanitra ho misotra anao aho fa ianao nanome anty. Indro averika aminao izay anao, izay masina ho anao. Fitahiana ho an'ny hafa, ary fitahiana ho an'ny fiangonana, ho amin'ny fandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra sy ny fandrosoana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Fitahiana sahozina. Mitady fitahiana isika ry havana malalaisana. Hoy Jesosy manao hoe tokony nataonareo reto. Ino reto io? Le rarina, le famindrampo, le finoana zava-dehibe zany ry havana. Nefa tsy tokony havelanareo iretsy na ireroana. Dia ny fitantanam-piainana ray manontolo. Ao anatin'izany fameren'ny ampafony sy ny fanatitra sy ny fikarakarana ny vatantsika.
Nisy pasteur antsoina Greg, pasteur tany Amerika avaratra io. Izay nanana membre ramatoa efa zokony anankiray. Saingy mahatoky dia mahatoky tao amin'ny fiangonana izy azy. Ary io ramatoa io dia milaza mandrakariva hoe zavona hiatrika ny loza sy ny fampitahorana sy ny sisa rehetrarehetra. Ary dia fatiko ny ray aman-dreny pastora nandrehan' zany. Indray andro io ramatoa io ry havana nandeha nividy zavatra nanao shopping zany. Ary namela ny tomobile izay nentiny tao amin'ny parking tsy lavitra teo. Rehefa avy nanao shopping izy miaraka tamin'ny harona izay nentiny ka nandeha nizotra ao amin'ny fiara izay azy dia nahita olona ngeza be tao anatin'ny fiara. Ary nangovitra izy na dia nilaza aza fa vonona hiatrika ny loza manantanina sy ny fampitahorana rehetra. Nangovitra izy. Ary tao anatin'izay no tonga tao an-tsainy fa misy basy pleta ao anatin'ny kitapo ao. Napetrany ny harona ry havana. Niraisy ny basy ary nitondroiny any amin'ny fitaratra. Mivoay anareo, basy ty tanako ty. Raha tsy zany tsirika. Vaky nandosy izy efa da. Nahita ny basy sy ny fahavonona nyity ramatoa ty. Ohatran'ireny olona adaly ireny. Ny aina ihany moa ry havana malalaisana, samy matahotra ho faty daholo isika rehetrarehetra. Ary dia niditra tao anatin'ny fiara ty ramatoa ty, napetra ny harona. Ary dia amelona ny tomobile izy. Tsy netiniditra tao amin'ilay toerana asiana lakile famelomana mihitsy ny lakile. Tsy netiniditra ny lakile ry havana. Fantareo zavatra mitranga? Tsy anazy le tomobile. Rehefa nieritreritra teo izy dia tonga saina, tomobile ry alory. Dia nivoaka an'ilay tomobile izy. Nakany amin'ilay tomobile nisy azy. Nivelomy tomobile tonga dia velona. Dia lasa nitony tena tany amin'ny polisy izy. Laza moa hoe izaho nangalatra tomobilin'olona. Ary nanao izay hamoahana ny olona tao anatin'izany tomobile izany. Nikakakaka menga polisy ry havana malalaisana. Nikakakaka me izy. Nasainy todika, jereo eo amin'ny coin eo amin'ny zoron-trano eo. Inona ny tao io nareo? Izy efa adany teo. Izy efa adany laza tany polisy manao hoe nisy ramatoa anankiray latsaky ny 2 metatra sy 50 nanambana basy anay ary nangalatra ny tomobilinay. Tsy nisy sarotra natao tamin'ilay ramatoa. Afaka madiodio izy. Ny tiana ho lazaina dia izao, mihevitritsika matetika fa atsika io zavatra io. Ary ny tena marina dia tsy atsika io fa ny olon-kafa. Andriamanitra ry havana dia mitaka amin'ity hariva ity fa azy isika ka tokony hamerina aminy ary tokony hahafantatra fa ny zavatra rehetra dia azy avokoa. Ary masina ho azy. Ny fitantanana ny tenantsika, ny fitantanana ny fananantsika, ny fitantanana ny fotoanantsika. Izany rehetrarehetra izany dia zava-dehibe amin'Andriamanitra. Handraisantsika fitahina amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hitantsika amin'ny fantanterahana ny sitrapony. Amen.
Traka ihany ianareo raha hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro. Ny teny miverimberina isan-kariva teto amin'ity toerana ity dia ny hoe fitiavana. Fitiavana ho Andriamanitra. Ary ny fitiavana izay tianao havaly amin'izany fitiavana izany avy aminay tsiraray avy. Misaotra anao indray izay satria tamin'ity hariva ity dia nomenao ny teny mpitiavana. Nampahafantatra anay fa
anao zahay. Ny tenanay rehetra, ny mombanay rehetra, ny fotoananay rehetra, ny fahaizana mampahalalana rehetra, ny fanananay rehetra, anao zany rehetrarehetra zany. Ary misotronao izay satria nomenao anay zany ho tantaninay. Andriamanitra tamin'ity rehefa ity dia nampafantatra anay ianao. Fa tianao raha ho mpitantana mahatoky ny fananana sy ny zavatra rehetra izay nomenao anay zahay. Ampio zahay Andriamanitra. Raha mitoetra ty anatinay ny fitiavanao dia ho afaka manatanteraka an'izany zahay. Ampio zahay ahafahanay manao ny sitraponao. Taio ny vahoakanao izay tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao hariva izao. Ary tsay amin'ny tsiraray avy Andriamanitra ny fitahena araka ny teny fikasana sy fampanantenana avy aminao. Fa hanana ny manana ambiampy zahay satria mahatoky ianao ary hatoky ianao zahay. Amin'ity hariva ity satria anao ny tenanay Andriamanitra anao zahay. Dia mino mihitsy aho fa misy tovolahy na tovovavy, misy ray mpianakaviana na renim-pianakaviana, misy rahalahy na anabavy manao Andriamanitra amin'ity hariva ity dia manokatra ny foko anao aho. Mandray anao mpamonjy ny tenako manokana aho, mandray anao tompo aho. Andriamanitra raisy zany mpanomponao zany. Fantatrao ny tsy famendreny, fantatrao fa tsy tonga lafatra izy, fantatrao fa mandeha tany fa mpanota, kanefa ny ranao to Kalvare dia nalatsaka ho famonjena anay tsiraray avy. Raisy zany mpanomponao zany Andriamanitra. Ary aoko ho terizinao zany fara-pahan-kevitra izany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ary dia ho avy ny fotoana izay ilazanao manao hoe tsara zany mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky hatramin'ny kely ianao ka ho tendraiko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary zany ny fandrenay ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany. Niza mitady izany. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany. Niza mitady izany. Aza manaky ho resy foana izany. Amin'io nozam-piainana ety. Fa metraka aza mba kivy izany. Fa Jesosy lay tia anao